raha toka miakatra avokoa ny akamaroan'ny vidin'entana eny antsena eny dia nahitana fiainana kosa ny vidin'ny lafarina amin'izao fotoana izao. Andeha rojerentsika avy hatrany ao anatin'ity sary manaraka ity ny momba izay. Nahitana fidinana ny lafarina teny antsena eny fotony tamin'ny fotoana izay nandalovan'ireo mpanao gazetinay teny antsenany Anosy. 2 ariary mihodidina eo avokoa raha ny kilao ny lafarina no jerena. Misy kosa ny mbola tsy fitovian'izay vidin'izay na dia 3 apa-efatra ireo mpivarotra ary dia efa nilaza avokoa fa nisy fidinana ny vidin'ny lafarina. Lafarina zao mba azo lazaina hoe mba nitsidana kely fotsiny izany le fidinana 10 000 ny amarotana 10 000 foana aloha ny amarotana izay dia mety misy fidinana izany raha nipetraka madamazy izay natao miankina ny angalany any iray satria arakaraky ny angalana azy ny amarotana na vao moatana ohatra mividy loatra ny mahazatra ihany mividy fa tsy miankana mihintsiny izay ny kilao mety isy ny ako ny eny amin'ireo izay mampiasa ireny lafarina ireny. Raha toka 7,9 ariary teo aloha dia efa 4,9 ariary amin'izao fotoan'izao. Ny tsikaritra aloha dia mbola misy ireo mpivarotra no tsy mampinina ny vidin'izay lafarina izay noho ny mbola fisian'ny tahiry betsaka ao aminy. Eto aloha dia ny fidinana no tsikaritra ho an'ireo mpamigady tamin'ny herinandro ambony iny.